Zanajafy dia ampeny ny antany irintsoa. Ody tao tsisy olona akory ato nefa tena naheno olona nandondona mihitsy ny za teo izary lay teo. Ody inona ty taratasy inona koa ty eto amin'ny tany te ndrasy hoe ary nametraka an'ity zany lay olona teo raha azoko tsara dia naninona no tsy niandry izay ivoahako ndrasy hoe jerena izay ao anatin'ity taratasy ty. Tafita miomana fa hiverina fa nahoana moa no za irery no natao ilanjan'ny vokatry ny nataontsika raiso ny andraikitra ao Andriamatoa ianao natao hitsotsotra fa izany fofotra melona ny zanakao hoy ilay efa fantatrao ihany. Fa iza le teo? Tsisa kia rivotra angama fa tsisy olona zany akory tato. Fa inona? Tsisy nininy ndao hiditra. Zany le tsy mampiteniteny anao io lasalamborona tsy hoe maka izany. Ianao koa zany fa lasalasamborona ahoana koa ary ahy fantatro tsara ny ianao tafity misy zavatra afeninao ahy mihitsy ka. Inona koa no afeniko anao io ka inona fotsiny ary aza totofana fanontaniana rangaza moa zany iziko eo ianao andehanako ka dia aka iny tsotsotra kely afa-tsy. Mialany dana aloha ianao miafina ao ambadika ao. Okey ary harabaina fa tonga tsy natsony fa ina mihitsy moritina ny tianao atao tia miamotika amin'ny fiainako fa ny anao ihany zany nipotika fa niana potika aza tsy ahoanao lehilahy ty tenatra zaza roa be izao no ahilika ao amiko fotsiny ianao miadana tsara ery manambe tsy oroninina ny tokantranonao any fa za angatsy efa manampy anareo ka manampy amin'ity vola kely tsy mavitinina akory dia inona ilay tianao atao raiso ny andraikitra ao ramosea na sara ho any eny dia ndao tsika hivady rehefa adala tsy miteny fa za zay dia fa mba miteny aminao aza verina amiko tsony ny ohatran'ireny ahoana zao raha ohatra ka nivadiko ny nahita ny taratasiny teo tsy ahoko fa tanterao izay tiako dia milamina fa inona moa zany ny tsy efa nataoko anao io ka tsy ampy rangaty mila misasaka amiko ny arenanao vehivavy adalatsy nga ny arina tsy nisasarana ka ho sasahako aminao mampitandrina anao azy erytiana aza mba nitokantranoko kely ny korontanina vehivavy tsy mamokatra iny aviko na mamokatra iny na tsy iny ny tiako tsy atakaloko anao zany mihitsy ay zany mba vavanao fankahita kely tsika tsy ahoko ranga veloma ianao nga ho azy ahoany mafy lobeko tsy laitra dia inona zany ataontsika eo indrindratsika izao za mahita hevitra ry tiana hoe ahoana alefana izy mianadahy dia ireo aniano ataontsika fitaovany hevitra mety saingy sarotra tanterahana ka tsy azoko ka raha fantany hoe tsy zany any akory ireo ka amin'ny fomba ahoana koa asa olona mahitahita aza lefa lavitra amin'izany ny saina ry tiana ka ohatra malahelo an'ilay zaza koa ange lasa ohatra ny hoe zareo indray zany ny atao soronako ka ho andry zareo ihany aneny anaovana azy izao nga tsika manana fananana be olovaina izany fa raha azontsika amin'ny fanana nga tsy ilamina izy eny ariko
tena miasa ny lohako izany. Nanenenako ihany ny zava-bitako ka raha azoko averina ny lasa efa naveriko ohatr'izay fa maninona ary mba nanaja ny vadiko e. Ekeko hoe tsy niteraka izy nefa na dia izany aza tsy tokony fitahako ka amin'io tsy vita ny zaza anankiray fa zaza robe izao. Asa angamba raha izao ny fantatry miora dia asa fotsiny fa hikorotana ambony ambany ny fiainanay. Izay marina izany le hoe mifahotana atao jerena mahafinaritra eo ampanaovana azy fa fitaka ataon'ny devoly. Tsy maintsy andraisana valiny mangity io menina sy latsa ranomaso ny hafarany indrisy ireo tsy fieritreretana kely fotsiny. Mahaiza tsara ary ianao mandresy lahatra ny azy mena ta. Aleo aloha mibandy ikisaka fa rahampitso mandalo. Mba omeo kely any aloha fa tsisy atiry laza. Za io koa aza zao maina tanteraka ako. Ty kila firehitra ngera angany bandy ato e. Sigana kila firehitra azy ianao inona ny ataoko eo? Fangaly rito tsy mba nametraka kely mihitsy e. Inona ny apetrany eo e? Raha ombava zay mipetsaka teo. Nareo koa tena tsy mahay mikarama mihitsy ka. Tsy taitra ianao fa voanomboka ny eny tantara rahalazy. Aleo zany ikisaka fa inona moa zany ny azoko atao eo e. Zay koa fahendrenako. Antsoanao eo ihany ary rehefa milaza vaovao e. Sirare. Andraina sy manda. Andraina sy mando. Ahoana tompoko. Avy nareo daty vetivety e. Malaky ndry fa bediny eny indray e. Ahoana neny? Zao tsy mipetraka ato amin'ny entsony nareo fa any amin'ny dadanareo indray aloha no mipetraka manomboka izao. Fa dadana iza koa zany? Laza ve? Iza koa no miteny anareo fa dadanareo laza e. Namaneny fotsiny iny. Fa iza nefa zany dadana izany? Fa lera ngapiresaka amin'ny eny iny e. Le tonga matetitetika eto. Ay le manana taobilina tsara tarehy be iny. Iny mihitsy. Ve iny dadanay? Dia tsy hitan'ny intsony zany zay. Mahita foana ka. Zany hoe tsy miara mipetraka fotsiny aloha tsika. Arakaraka e. Mety ho vetivety, mety ho ela be koa nefa. Fa maninona kosa e? Zay fotsiny aloha fa aza be fanontaniana e. Rapitsonareo ny ateriko any Misy olana mihitsy ngapy ty vadiko ty ka. Izy koa moa tsy mety izara dia tsy hitako izay hanovako azy. Tombo, ianao mahita sy mahalala ny zavatra rehetra. Fa io manokana io vadiko Andriamanitro ary raiso tanana izay manahirana azy ihany. Nga ianao tsy miasa? Anao repokely mihitsy aloha zaki androany Ka vita. Mbala zao moa raha misy azoko anampinanao fa hitako ohatry miasa saina bezany mihitsy nge ianao e. Miova be tsy ohatry ny isan'andro. Sara ny ndrono indray. Izay ny antom-pitsika eo amin'ny fiainanao. Efa nakamban'Andriamanitra ho iray tsika. Aza manaky efa hoe tsisy ninina Izay ve ny tena marina e? Ino Okey ary. Atahoana moa raha tsy izara ianaoko. Ianao koa tsy azoko terena raha teo. Izay fa andeha hiantsena maka aina tsara ary. Izandray ary zany fa tsy koa ary ve le gardien lasa aloha jereko. Ty Coucou. Anao inona ty indray ianao io ka? Ory, tsy efa hitanao zao ve? Anatitra azy da. Tsy vitako tsony. Raiso amin'izay nandraikitrao fa efa be izay vitako izay e. Fona tiana. Aza mba tao an'izao re aza-potehana ny tokantranoko. Tsy aferako izany tafita. Reo ny zanakao dia izay fanjevonareo any tsy ahoako. Ao rehefa hanampy anareo arak'izay tratrako e. Efa ela na eno an'izany e. Fa inona mba vitanao teo?
misikotra sy mangataka ohatran'ireny 4 mi ireny aho vao mahazo any aminao, na mahazo aza arahana latsalatsa. Izay telo mianaka mitrongo vao homana, nefa nareo ato manontany ny ory. Ampy kosa izay nandeferako izay ka, reo zanakao raiso ny andraikitra sy ny adidy. Izay fa velominareo da Tiana ho vereny ianao. Lozinina rety Malagasy ketraka tanteraka. Inona ny ataoko? Inona ny lazaiko amin'ny ora? Mahatahotra. Aza izay fahatsopana tena amin'ny ora raha maheno hoe izaho ilay nitokisany indrindra ny nahavita namadika azy. Nefa mampalahelo akory reto izy mianadahy. Jereo anie tia fipitrapitra mijery ahy. Tsy hitako izay atao. Marary tapaka ny lohako. Miora. Tena tomobila miora tia miala an'ity. Andrina koa ny ataony Davida tombavahady eto, ary izy reto zazy reto ka tsisy olon-dehibe akory hitako miaraka aminy. Inona reny ho lazaiko amin'ny ora raha ohatra ka manontany ito izy? Sa hotsorina aminy marina ka tsy maintsy hoe izay koko afaka ny anao inona tsoa moa e? Davida, aito ianao ary manao iny eto ambavahady eto fa zanak'izy reto. Ndao alohan'ny an-trano miresaka e. Ndao mandrotsy izy mianadahy. Tsy azoko mihitsy izao Davida. Any an-trano ndray azavaiko aminao e, ho azonao eo foana. Fa iza reto zazy reto e, manafy ny zavatra amiko mihitsy ity tafitika. Eto nareo mianadahy aloha mipetraka fa andeha resaka kely vetivety say a? Eny tompo. Tsara be ato e. Ie, tamana ve Andraina? Tamana raha tsy masika zareo. Reo koa ve dia asika mihoatra ny neny e? Kanina nefa mahazatra e, tsy ataoko mahagaga intsony. Dia tsika sindry izany efa zatra olona masikako. Izay aloha dia marina e. Fa tiako kosa aloha ato e, sady ny tokotany malalaka be azo ilalaovana tsara mihitsy. Hita ho tena tsara, tsy mitovy amin'ny tany amin'iny mihitsy. Mifona miora. Fa maninona moa izany ianao no mifona? Sa nanao ratsy? Ie, tena nanao ratsy be mihitsy a. Azava ho amiko mihitsy aloha ka. Nametaka anao re izahay e, nampirafy anao ny tena marina. Ahoana? Mba tianana taranaka dia nanita-kevitra miora. Andray Davida, zanakao izany reo? Amin'io zazaroa be izao? Ie, zanako reo, mifona moa e. Tsy nampoziko, avelao rereto aloha azafady. Miora. Ndao ianao mivoaka azafady indrindra. Tena tezitra miora. Tsy mametsy ny azy aloha e, izany diso. Mbao atoranareo mianadahy ny efitranonareo e. Ato ny an'ny Andraina dia ato kosa ny Amanda. Misaotra ry dada. Tena tsara be mihitsy a. Dia endry tsara nareo mianadahy, mila manaja niny. Eny tompoko.
aizy medy rarangaha fa tsy medy io a. ary ohatry mangina be ato zany a. Nga efa voaondrana netana ary tony e. Nga misy entana hitanao eo zao. Ary tony zany ohatry ny akoho voan'ny parika fa nga malahelo. Zanako very laza tsy alahelo a. Tsy nararanao mariny reny a. Ohatray to zany indray ndo mbotany tony e. Fa zangana nao inanareo e. Ary zaza dalaina fa sao dia any aminao indray ny poahany zany alaheloko zany zay vao tsy zakanao a. Rehefa nalahelo na ninona ny nalefa e. Fitiavako sy fanarako ny teninao ihany eny na tonga nanao an'izany e. Kay tokoa mo azafady rangaha. Mbola tiatraniko foana vendry miora fona ho aza aleo re ny lasa omba ny lasa fa ndao no avindray ny mpanjininy efa reo ny zanatsika iny noho ny amin'ny tompo dia mamelanao a misaotra ki miora aza matahotra indri fa tsy sintsony ohatry reny matoky anao a e dia aza matahotra koa ianao fa ho raisiko toy ny zanako nanterako izy menada zany ve tena misaotra kia tsara foloatra indri Tafita ay mbola ianao ihany inona reny ianao afaka mba miresaka kely ve aloha e. Tsy tanao nga fa efa mamonjy ny toeram-piasana ka io ka tsy elany e. malaky ianao fa maika ahy e. Tafita aleo aloha mba ho any amiko indray izy da rehefa weekend e. Hoadray ataoko adala ka tesitra atao inona indray tsy efa nafonao moa izy reny dia inona indray mbola ilainao an'zareo akany aminao ka aiza koa dia hoe nafoiko e mba ampitrahinao eo amin'ny toerako inona ary no amelomako azy eo e. Sa tediavinao hiara-matiny hanohananao zay ko maninona raha zay fotsiny nitsorona dia anjarako ny eritreritra efa saika namotika ny tokantranoko mihitsy any ianao e raha tsy kristianina manana fandeferana ny vadiko dia efa nisaraka izay ohatr'izay miala tsiny re mba miangavo mory Tafita tena milela-paladianao a malahelo an'le zanako any e. sabotsy maraina fotsiny no azoko omenanao izy dia ny ariva zareo alaiko izay mantsy tsy maintsy mivavaka ny alahady ay tsy maninona ka saotra Tafita ary eo amin'izay ianao andehanako fa maika e. Eny ary mamerina fisaorana dia nanahoana ny fiainanareo datany mahafinaritra berina eny a sady tsotra be koa ny le vadiny dady tia be anay sady tsy masika aminay mihitsy inona koa ny fahatahorany any dadanareo no mahatonga azy manao an'izanyko na tsy eo ary dada dia tsy mamasika aminay mihitsy izy ka fa mikarakara be anay foana ko matahotra izy sao dia mitady bolana any nareoko izay mahatonga azy manao an'izany izay ary isaky ny alahady zao mivavaka foana ko aza manay ketiketiny amin'izany neny ihany neny tena mamanareo e iny tsy mamanareo izany za ihany enona fa aza mihaino an'izay lazain'iny azo izany eny tompoko rehefa miteny dia valio rehefa maniraka aza mandeha dia raha be dia hoe dia alazao amin'ny dady ino a tsy tianareo izany eny fa dadanareo ny tiany dia izay mody anambatambazany anareo eo ary tianareo dato mbola tsy tafiomana ihany tsy mahazo toerana etingitsika e izay tsy andeha ohatr'izay fa maninona kamizay e mivavaka rakizy tsy mahakamo izany a tsisy an'izany fa miomana izay nga azonareo tereny nga moa ny sitraponareo natao hita mihitsy hoe masika tsy ratsy saina ianao ny fatahorana ny dadanay fotsiny no mody nanambatambazanao anay andray fa inona izao e leo ny zanakao e
tsy mety andeha hivavaka. Vadray, fa manina ka kakamo izay ka mahoana koa e, tsy misy kamo zany. Zay nga azonareo tereny e. Mijanona rehefa kamo hoe. Tsy mety zany tafita. Zara amin'ny lalina tokony alehany ny zaza ka rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Ka tsy mety aza zareo ka atao ahoany? Ka tsy arahana amin'ny sitrapony rea. Zay koa tsy hanaraka ny sitraponao e. Ndao andray ny lalao a. Tena niova be ny zanakao a. Fa zanako ahoana koa e. Nga moa tsy izany indray e. Teny sy aitsio rea. Efa ianao ny reniny ato. Zaza azo tenenina tsara ny ireo e. Ry zareo ara tena lasa be famaliana beko. Tsy ohatry ny taloha tsony. Asa hoe inona angano nampivadika azy vetivety teo. Ny marary sy mandratra izany dia tsy lazaina tsony. Ny zavatra tsikatro a dia hatramin'izay nivezivezeny zareo tany amin'ny reniny izay na tonga azy ireo nanao an'io. Dia hoe ny reniny ve ny mamelo ratsy azy? Mazava ho azy. Ny ankizy mihitsy ireny no mitombo ditra e. Rasy fa ho teneniko mafy zareo. Iandao samy mitondra mavaka koa e. Zao miandrana rehetra izay tonga dia angalary daholo izay aza angalarina rehetrarehetra ao. Jereo izay fitoeram-bolany. dia ahoana raha tratra. Izy tsy hoe lasa nitsena indray e. Ko raha tonga tampoka dia ahoana ka? Tsy tonga izany izy fa mandana aingana fotsiny. Eny ary ndao manda. Ndao ary dia aterina ty izany zay azo. Endry le ty asa ho terizy lahy indray. Asa lasana amin'izay fa sao dia efa nihatra mikakaka io ihany e. Maro taty aoriana. Mafy amiko mihitsy tompony ataon'izy menadareto ka tena lasa maditra sy manao tsinitsinina ary zareo. Efa mba miezaka manao izay vitaka ihany fa tsy mba hitany mihitsy nge izany. Ny rainy koa moa tsy mba mahateny azy ireo. Zavatra velatra trano moa amin'io dia efa manginy fotsiny. Efa ho isan'andro ka mipiasa foana ny voaroka nefa za mihitsy fa izy daholo no ao ambadika io. Ny rainy koa moa tsy mba mety mino ady. Tsy hitako izay atao e. Tombo apetraka am-pelantananao ty foko ty. Fa io ny fon'izy menada mba hifanenany aminao e. Amen. Tena mba nilamina mihitsy aloha ny fiainantsika azy itony tato ato izay a. Tsy ratsy kosa aloha le hoe atao fitaovana izy mianadahy e. Tsy nanenina mihitsy. Eny e. Fa ianao io velo izany dia tsy mba hiasa mihitsy fa hivelona amin'ny alatra ohatr'izao foana. Ohatra fa inona izao no mahory anao ato ka? Ampy antsika tsara ny volan-galarin'izy da. Tsy lany aza. Tena hoe milamina e. Za tsy hitanao koa ve za misera amin'ny zavatra angalarin'izy da io e. Nga heverinao fa moramora miserana io. Fa io izany heverinao aharitra mandrakizay. Misy farany daholo anie rangatiny raha tsy atao e. Dia raha matody koa tsy azoko mihitsy. Sady mampiditra amin'ny mamoaka. Mba miteny fotsiny ahy e. So mba tsy mety le tsy tia ataontsika tia. So dia mba hajanona amin'izay fa manody antsika ange io e. Ndreko ohatra ny adalatsy. Izay natomboka ry andraina tsy maintsy faranana. Dia ho mpamosavy malemy ohatr'izao foana izany. Mba tia antsika ihany nge mamy io e. Ty aty nga tsy handry le tenineny hoe dada ny tiny fa tsy sika sindry izany. Sady tsy hitandry koa ve hoe
Efa manomboka masika amintsika izy io e. Ka tsika maditra ka. Ndry koa zany tsy azoko mihitsy. Mba miteny fotsiny hafa matahotra ny tsiny. Arinakaizy dada? Tsy mody eo n'izy androany alina fa misy asa mankeo enjehany. Tsara loatra. Zay koa andeha? Fa ho aiza amin'ity andro alina ity koa nareo e. Ahoanao inona zany e? Mahodikodina kely any zahay. Rakizy a. Zazakely io nareo koa hoe andeha hivoaka amin'ity andro alina. Hoadray. Fa olona efa 4 taona koa izay no hoe zazakely ahoana. Aza miazakazaka makany amin'ny fahaverezana rakizy a. Aza manaraka fanao izao tontolo izao. Fa iza moa ianao no miseho miteniteny anay eo e? Dadanay aza tsy miteny anay. Efa ohatran'ny renareo nge zahay e. Zanako no nandraisako anareo tato. Mitera raha te hananjanaka ohatranay raha matotia. Daoka hiala. Tonga kiza. Enzany zany. Tena mamy torimaso mihitsy a. Mioro. Eo. Ay ve tonga ianao e. Fa inona mampalasa sainandry eo e. Kivy atafita. Mila tsy ho zakako tsony mihitsy ny famingavingan'ny zanaka ao ah. Nisy inona indray tato e. Mba tsy navelako ivoaka zareo tamin'ny ala dia za indray nge nanaovany teny mandratra sy marary. Tena keko hoe tsy zanako zareo nefa matory eo nataon'Andriamanitra eto anatriako ah. Dia mahatsiaro manana didy aminy ah. Aza maraha fo amin'izany akia. Mora miraina ohatr'izany foana anie ilay zavatra e. Satria tsy ianao no miaina ny zavatra iainako ato. Ao rehefa teneniko mafy zareo e. Dia mbola tsy eo zany zareo zao. Tamin'ny telo maraina tonga amin'ireo vao tonga teoko. Amin'io tsy vavy tsy lafa mamo. Raha misy mahazo an'ireny sanatria nga ianao malala fa za no mianao tsiny ato. Aleo aloha zahaka aina kely. Tena reraka. Efa tia ilay vola hivitanana tomobila. Ay kosa, dia izao ve no andeha? Tena mbola misy zavatra ataoko any ampiasana fa aleo rapitso e. Tsy maninona ka. Faly zany izao ndry fa azondry ihany ilay tomobila indrindry. Ie, merci ah. Nga fomba zany misaobady zany. Ilako zany. Ohatrany misy vola hitako miditra misimisy indray atao amin'ny tanàna ato izany ah. Dia maninona ka? Aiza koa ary nareo zany e? Tsy efa mahazatra ve zany e? Manda, tsy aleo ve atao ampy izay e? Tena aoka izay ka. Mariny. Fa inona koa ary tony mora mivadiko tony e? Zary manda tsy te hampitondra alahelo amin'ny mamantsony ka. Tsy dia izay nampitondra itsika azy izay ka. Ka izy ary ny tenindry, io olona tsy niteraka antsika io sa nyrenitsika. Rehefa tsy mangalatra ane tsika dia tsy mihinan-kanina izy e. Ka maninona nefa raha mba miasa izy fa tsy ataony fitaovana amin'ny zavatra ratsy toy izao tsika e. Te hitaloza mihitsy ngandry ity ka. Raha zany ngamba mifantatry ny eny sy laza dia asa fotsiny izay anaovany andria. Tsy ahoako koa e. Fa tonga saina fotsiny ah. Tsy hangalatra tsony ah ka. Tena tsapako ny fitiavan'ny mamantsika na dia sasatra mampahory azy ary tsika. Mijanona koa raha rehefa tsy anao ah. Za tsy maintsy hangalatra rehefa tanana zatra mitsotra ny aka tsy afaka mivokona tsony e. Sady ohatrany tsy omeko aneny daholo izay azoko fa mba handrobianako kely. Mibandy koa mila vola e. Sady betsabetsaka izy ao araka ny henoko. Sady hividianana vaika mihitsiko. Izay ataony lahy e.
vita vendry ndao amin'izay fa zany mbola maika hiasa avy any. Efa vita fakavola sisy. Andriamanitra misinna tsy isy atsona ny le vola tafity. manina aza aminao sangy ratsy raha miora. Mariny avira tsy matoky ianao. sao dia dizy toerana kosa ary Tsy kasenao mihitsy ngeny ny arana metraka azy tato dia lasa izy ary. Sy nangalatra izy matoa tsy ato fa lasa izy indray ary. dia iza indray izany nangalatra azy ato hoe sa piasa. Tsy mino aho hoe piasa ary tafita. fa iza indray ka Zanakao ory miora aza dia faly hanendrikendrika ohatr'izany. Zazakely ireo ve dia havita angalatra vola be ohatr'izany ka. Ianao koa moa ovinany mba mino ahy. Zao andao asina caméra de surveillance ato trano ato. Tsy atao hitan'ny zareo dia ho fantatra eo ny marina. Somary fandriana kely. ok aleo ara tsy teny izay zava-misy mihitsy aloha tsika ary. Iorina mba hateneny kely ny zanakareo fa mitady animba plan. Fa naninona indray? Lasa endry be. Sa ny latsahan'ny fanahy masina tany izy ony tsy angalatra tsony. Ahoana izany indraindray? Ka zany leobe amin'ilay mampahory olona. Za zay dia mba miteny sa mitady vadika aminay zato izy. Tsisy hoe mivadika na tsy mivadika fa tonga saina fotsiny olona tsy manao ratsy anay ve dia ataonay ratsy. Ka rehefa izany ihany ary dia tsy mahazo mipetraka antsony izany ndry mijanona ty amin'izay resahako ny ray ndry. Dia tsy hianatra izany aminareo. Ka izay ny ty ndry ka misafidy ndry na anao izay hampanaovinay na mijanona ty dia miala mianatra. Zay nendry. Indray ariko tsy manatsafidy ahy. Ary maninona koa ary ny tsisy resaka mihitsy ilay vola very tato sa mbola tsy hitany. Sarandry aza. Tena kakaka. Ay le ty vahoana io nijerendriany. Inona reo vola be mitonatona andreo fa inona indray dia atao inona indray zao reo? Tony koa manao fanontanian-jaza opehana fa inona indray dia zao tsy omentsika neny sy laza reo fa zaraitsika vao maly kosa very zareo nahazo vola be dia hitanao tsara izao. Masinao mihitsy izao no mahita vao mino ianao. tena marina tokoa ny teninao. Hay izany ka nreniny sy izany laza izany mihitsy mampirisika an'ireto zaza reto angalatra. Tsy ke kosa izao mino amin'izay ianao fa zareo naka ilay vola hividianany tomobily omaly. azafady akia. tiany Andry dia tiany anahy. Andao hialy eto amin'izay fa sao dia tratra eto. Avia ty nareo menada. Ahoana tompoko? Soro marina. Iza nangalatra an'ilay vola be saika hividianana tomobila maly. Teto ambony latabatra teto tokoa nisy vola tamin'ny maraina. Iza nakazy? Tsy fantatray. Soro izay marina rakizy ny vola neny ray langy sady sitrapon'Andriamanitra ny mangalatra. Hita mihitsy tony hoe reny kely tsy tahotra tsenandra dia manendrikendrika sa zao le hoe lamokana tondy tsy niteraka dia tsy manana fondreny. Mangino la zereo ty vidéo ty. Wale ty vahoana io nijerendriany. Inona reo vola be mitonatona andreo fa inona indray dia atao inona indray zao reo? Tony koa manao fanontanian-jaza opehana fa inona indray dia zao tsy omentsika neny sy laza reo zay vao tena loza trato izay. Mbola maly any aika ny reninareo mampirisika anareo angalatra. Fona tompoko
Zay nie no antony nametrahany anay taty mba hangalatra ato. Angizay dia ilareo daholo izany nangalatra ny zavatra rehetra very tady taloha, mipiasa fotsiny voahosom-potaka sy voroaka. Mifony izay mamazy dada, tsy fidiny anay anie. Bon, rehefa izay ihany satria izy mampirisika anareo dia manao nareo. Dia aleo nareo miverina any aminy fa tsy afaka hitaiza mpamosavy malemy izay. Efa rehefa orin'ireo ny entanareo dia ndao nareo ateriko amin'izay. Mifona dada. Ndao zato izy. Hoadray, toa izy telo mianaka reto. Ay izany. Reo miala amin'ny tomobile reoko. Ary ohatra ny miaraka amin'ny etambe fa ahoana? Samba gagako. Aiza ny aty o? Mandrosoa. Fa ahoana? Tsy efa fantatrao ve matoa miaraka amin'ny entany? Anatitra anazy da? Maninona? Fa anatitra azy da ahoana? Ianao ihany no mendrika hitaiza azy fa ianao no mamelo ratsy azy. Aika nataonao fitaovana fotsiny zareo hangalatra sy anabotry za fotsiny saika niady tamin'ny vadiko. Hoadray, ny zanako ny zaza ratsy taizako ina nidirako amin'izany. Misy vidéo proof ane zany raha matoty sady tianao nitondrahako azy any amin'ny polisy. Asa hoe tia ve zany le laza miaraka aminao maniran-jareo hangalatra zany? Hoadray, tsika kely razoky aza mba mifanisira. Milamina ianao dia mbola milamina aminareo so dia veriny fa vola kely aza amin'ny vola very tao an-tranonay tao. Reo ny zanakao fa lasa Dia ahoana ny amelomako an'ireo ry tafita? Aferanao zany fa tsy ahy Tokony mba mandefa fanampiana ihany ianao ra efa izany. be ny lasanareo raha matoty Tafita? Tia. Zaza mitavozavoza tsisy ilana antony mihitsy. Raha ny foko no ampariko dia apokako etsy amin'ny rindrina etsy ny lohanareo. Ahoana zao ny nahalalany an'izany? Ka iza koa moa nalala hoe nisy caméra de surveillance tao Sady ohatry ny fandrian'ny zareo nke izay moa ny resaka izany ny eniny daholo. Ty izay vao tapaka sotro finanana. Dia inona zany no tadiavin'ny tony ataoko amin'ny tony eo? Adalana ny azy aleo hitany havana eo. Tsy maintsy mandeha mikaraminareo Tsy mahazo miditra ato raha tsy mitondra vola. Fa hikarama ahoana dia ahoana ny fianaranay? Hoadray, miala rikala, sitrapoko nga? Atao ve tsy mitondra vola miditra eo tonga dia sady tsy misakafo no any an-tokotany ny matorinareo. Ka asinona koa nefa ny tediavinareo hitanay eo Nangalatra sy angaro-paosy aza ary le ty tsy ahoako Tsy misangy Ary lasa mandeha ny daholo fa voadarika eo. Alamino andreo etan'ireo. Dia aiza zany zao tsika nahita vola Tsy haiko laza ohatrany tsy misango mihitsy. Jereo tsika mifery maraina dia efa nifoha azony taoko. Roahany hoe tady vola. Io neny efa nilazaiko an'lahy Zao tsika raha mba endry tsara dia milamina ery. Mianatra tsara ohatry ny zanam-bahoaka. Olona tena tia sy ny karakarantsika reny nanovantsika ratsy reny. Aza mba mifandaja tsonkia. Tena nanenina ka. Andraina, iny misy matama menjaka be. Ohatra ny be vola be zao iny Ndraso hiazaka zana teo sodomoka iny boketrany iny dia avy eo hitsoka. Abdala ve lahy mbola angalatra indray sa te higatra ho azy efa naninenana. Ka inona ary ny tedavindry ataontsika eo sa tedavindreo eny an-tokotany zany tsika natory. Mangalatra aloha tsy mety tsony ndao hitady karama hafa ohatra hoe matsaky ny tokony ataontsika zao dia mibebaka miverina mitompo ary mangataka ny fanampiana. Eny ary resindray aho tamin'ny
aiza mivola reto inona zao dikan'ireo reny ihany ny mitanay avy aloha kosa rangany anabaviko a za sina raha mafy ianao ka mitady zany iny ary tatady maty a laza mifona tompoko mifona ao a zany koa ny fanampiny avelao izy oka resy zay a jereo fa mivoaka raha daholo ne ny orony sy ny vavan'le zazy vehivava loatra ny zanakako zany ny alehany ka ndana miditra riany efitranonareo dahary taokia tsy misakafonareo vola kely tsy mavita inony tony veny no entinareo aty aiza marary an'lahy vatako rehetra kia nona angandry ie tsika ve efa miasa mafy mbola tsy omeny hanina ihany hitako tsy matahoatra an'Andriamanitra mihitsy zareo so everiny famoramora mbatan'ireny butombe ireny amin'io koa neny dia tsy miteny mihitsy nanenina kiza takizay ihany tsy nanaraka an'izay tenindreo mba endry tsara zao vao tena tsapako fa natsirenitsika aza mivadiny dada dia izy ihany ny tena tiantsika ndaokitsika ho any dia ifona amin'izareo a za le tsy matahotra tena tsaka efa be dia be ny raha tsy nataontsika andry zareo ao Andriamanitra ny fonany mino fa amelantsika izy sany mihitsy kia andao ary vavaka ohatra malahelo an'izy ta zany ary miora zany ve afaka lainao nke zareo raha malahelo azy ianao ka avy alo mihitsy aloha zareo any mba hatsapa-tena tsarany enzana ngereny zava-bitany ireny indrindra moa fa mifamingavingany ianao ka tsy efa mba ampy an'ity ny fiainany ary ve zay sady zareo ne ny diso fa ny reniny fa nga zareo zazakely efa olon-dehibe afaka mandany reny rehefa tsy anao zay aloha dia mariny ndao hivavaka ho any zareo zay mihitsy mimety ke za efa tena manomboka leo anreto zanakao reto mihitsy mampivotifo isan'andro zao ny zavatra ataony dera leo ianao dia ahoana ka zanakao ngereo za raha matoa ty tsy mbola tia nanjanaka izany mbola tsy te hisarza mihitsy aloha amin'izao mbola tsy zaka ny lohako ny mamelona ny reny mbola tsy zaka ny loha malemoko izany dia inona izany le tianao atao andihiverina any amin'ny fiainako taloha ny rahako mipetraka taminao ange dia hoe tsisy andreto tato aza mba atao an'io kosa moro laza azy ilaozanao ka mandray sy ianao fanapahan-kevitra raha mbola tianao hiara hipetraka aminao ato fanapahan-kevitra inona izany le tianao ataoko zany koa ve dia tsy takatra ny sainy tony ro ahitany ireo laza zany ve dia ety everinao fa ho aizy zareo raha horoahana eo fa angaro eo zazakely tsondry tiana zay fa lasa anao ny safidy raha mbola tianao nijanona aketo tsy mahita an'ireo tsona rehefa miverany amin'izay alehako any zao zasaka mba hividy moto andriko andry zalahy maty daholo ny mpilo amin'ny fitavozavozany ny zanakao iandraina sy manda ahoana tompoko aviny ianareo daty fa ahoany misy ilaniny anay nga zao efa lehibe nareo zao fa tsy zazakely tsony dia aleonareo miala ato amin'izay mba menara mamely teny maninona orininy mba matahorana Andriamanitra tadiavinao aizy zay tsy aferako izany sady laza koa tsy manaiky ny janonanareo atsony dia atakalinao an'io vadikelinao io izany ny menaky ny ainao oka aloha azava ny resaka tsy ray kelinareo izany io fa io ny tena rainareo ahoana
Tsy mino an'izany aho e. Dada ndrainay. Ka raha zany, inona moa zany lazanao any dada fa izy ndrainay? Teaka ny volany fotsiny aho dia nifitahako izy e. Izy ny te hitonatonana aty amiko aty fa hoe tsy miteraka ny vadiniko. Izany no izy rehefa tsy mahay miaina. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra ianao ka. Za kely aza mba tsaratsaraina rendraina. Dia raha iny ary ny tena rainay, zany ny vedy ataony an'izao. Tsy anjaranareo aho no mitsaratsara anay. Lasa mandefatsy. Ndao ry Andraina, mbola hanininanao zao. Andriamanitra ni hamindra fo aminao. Dia izao ve kisa isan'ny avaran'ny fiainantsika sindry? Lasa 4 sa valon-dratsy nataontsika izao? Aza manamilo tena amin'izany letsy a. Tsika nge efa mibebaka e. Tena manenona kiza. Takizay tsy nanao foana ohatr'ireny e. Mba nandinika tsara izay mety ho vokany aloha. Amporisihan'ny olona fotsiny ve kia dia nanao an'ireny? Mety davany tombotsoany fotsiny kaitsika. Olona tsy tia antsika akory zareo. Zany mihitsy fa izay vao tena tsapako hoe tsy izay olona mitonona ray aman-dreny ny tena tia fa misy olona tsy ray aman-dreny fa mihoatra lavitra amin'ny fitiavany ray aman-dreny ny fitiavany. Marina izany e. Tsy ny ray aman-dreny rehetra kosa aloha e. Eny e, azoko izany fa tsika aloha izao mivoa e. Dia indrangaha tsisy fohiny tokoa moa izany ny tena dadantsika ve? Eno oniko, zaza mba tena fahalalàna. Dao letsitsika tokony tompo a. Ovikirantsika ny teniny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Tena izany mihitsy kia Andraina. Tsy misy tomobila mijanona. Ndao tsika hangataka eny e. Ndao e. Mba mangataka tompoko mpanaona. Manda sy Andraina? Dada sy mama. Fa ahoana ry izy menada? Sao ve sisa ny hafaranareo? So sisy, netiny tsy fieritreretana kely akory. Fa aiza ny reninareo? Any izy fa noroahan'izy ta. Izy siza? Le vadiny ao e, noroahan zareo zay. Fa maninona? Tsy vitany angambe, sady tsy tiany koa. Palahelo koa izany. Mora, dia ahoana izany natao? Ataona moa ny hijery an'zareo fotsiny amin'izao fa ndao zareo entiny. Mampalahelo ilay zaza. Misaotra kia, miakarareo menada e. Aleo nareo miverina mipetraka any aminay amin'izay aloha. Sao dia tsy mety izany. Mikary, any an-tranontsika amin'iresa. Misaotra toto. Mifony izay menada e. Tena diso izay. Tsy nety nataonay. Izany mihitsy. Manome toky anareo izay fa tsy hanao an'ireny intsony. Efa ampinadrasana lesony ireny zavan-tsangy ireny. Efa olom-baovao amin'ny Kristy izay e. Dia disy anajanareo koa e. Misaotra rakiza, tsara rehefa tonga sainareo. Izany mihitsy. Dia mba endre tsara amin'izay e. Ny sitrapony tompo moaka atao. Mandala midio sy misolakanjo fa tena malotoloatra ny nareo menada izany e. Eny tompoko, ndao manda. Ndao kia. Ndry mampalahelo indray reto izy. Hitako, sady tena lasa naivetivety eo. Ohatran'ny naninenako indray ny nandefa an'zareo tany. Iza kosa moa ny nanapo e. Tsy haiko hoe zavy tsy niteraka dia mahatsapa an'izany hatsarobidiny zanaka fa izy mba nomen'Andriamanitra dia izao no ataony. Samy motsarana amin'ny ataony ny olona tsiraray avy kia. Tsy mieritreritra ka. Fa inona izany izao ilay nandomany lahatary, ilay zasaka hiteny hoe nesy dady. Ka Andry mitady iteniteny foana ka. Fa miteniteny foana maninona koa izao izany? Ka raha fantany hoe tsy zanany eny antsika dia mino ve ndry fa mbola handray antsika foana zareo ka? Tsy manao an'izany ireo letsy a.
olon'andriamanitra nireo e. Anka aleo mitandrina ihany kia raha mbola azo atao aloha dia andao afenina aminy izany e. Indray ariko fa izany eo ihany faly aletsy maiky tanteraka amin'ny fitondran'andriamanitra e. Na za koa aza neky iza monina napoe efanena amin'izareo indray tsika dia mbola tafaferina atindray fa tandremo manda aoka mba tsy izy tsony reny taloha reny. Ndre koa izany ny taloha azy efa nanenenanako afo nandoro lambantsika reny dia tsy veriny tsony e. Izany mihitsy andao za miezaka ity sy hanaja azy mivady na dia tsy ray aman-drenitsika ary zareo tena tiantsika ny izy e. Eny akia falifaly indray izany malalako izany a. Tena faly aletsy misaotra ny tompo fa tena niova benga izy minatay mahatsiaritra rery tsony tena hoe mananjanaka e. Andrain'izany moa tena namana sady zanaka vavy akaiky ny fo mihitsy. Teraina kia Jesoa faly ary rehefa mba faly ndry e sady niova koa zareo. Manina ho antsika raha mba miverina mitsabo teny indray e. Fa ahoana nga misy olana indray nareo telo mianaka ka. Non ka izay aza ny tena milama fa te mba hiala nenina fotsiny Sy maninona kia izany dia arao vavaka koa ary. Izay mihitsy. Fa hijery fotoana kely fotsiny za somary mbola bebe asa koa manjaza hoe tatoatoko. Tsy maninona ka zany ka moa dia maika fa miandry izay fotoana mampalalaka anao fotsiny. Fa inona izany le mampitsokaika an'ilay ramatoa e? Fa ianao io izany milamina amin'ny fiainanao. Ohatray takininona? Tena olona tsisy fo mihitsy raha izenao tika. Mariny zanako ve rangaha ty dia atao an'ireny? Mbola hanenenanao izao. Ohatray norma tsara ve le ramatoa e? Fa angatsy ianao no nandroaka azy tato? Za fa noho ny fanerenaoko. Dia adalana izany ny ianaoko. Eny e, mariny izany adala tokoa. Ndana ramatoa dia diavy raha malahelo dia ndana manaraka azy ihany Mba mangina ianao azafady dia angina tokoa moa izanyko. Izay mihitsy ny fahendrena. Mihitsy ny tsenanay e. Hitako fa nakaiza ny sofara misy zavatra nanirahanirainareo azy. Maman koa dia misahirana. Izany mihitsy afaka ny antso anay maman dia nandeha tongotra izay e. Fianarana kay kely io. Izy indray ary ny sahirana keo e. Tsy sahirana aminareo izany sady tsika mba handeha hisakafo any amin'ny resto. Marina tiako koa izany ka. Za koa. Ataovy ny komandinareo menata. Tia izao maman mety ho tsara e. Andramo e. Aneny manda inona? Ataovy amin'ity nena. Tena nona izany. Mba halako mihitsy ny mandalo ety anoloana an'itony restaurant tonika. Miteny efa nona nefa ny ianao mahita an'ilay olona misakafo tena mila tsozaka. Dia samy manana ny fiainany mariny raha olombelona ka. Ny sasany na ny vola midy vary raika apoka aza tsisy. Ny hafa indray nefa madalo ohatrina aty amin'ny restaurant. Way, raso hoe masoko ve mandrosa ahoany? Tsy izy dafy re tsy tazako misakafo retsy. Tena ry zareo mihitsy ireo.
lasa niova be fotsiny. Ahoana koa ary izao, ary izy ty madama miaraka aminy. Raha sao hoe dinihana tsara ko tsy ho ve le vadiny tafity. Tena izy io, ary azoko tsara izany dia niverina tany izy dara eo. Dinona ny ataoko? Aleo aloha andrasako eto izay ivoahana. Voky tsara ve nareo day e? Eny maman, merci. Sofa tsy mianatra rio afara zany avokoa isako izany angamba dia atory any am-pianarana any. Jereny reto izy raha tsy falifaly ery e. Tena lasa nytia kiala mombo ty ambongadiny mihitsy ny zanako. Andraina sy manda. Neny? Ahoana ny ianao e? Ndahody fa malahelo anareo neny. Abdala. Nga rehefa tiana alaina izay dia alaina. Rehefa tiana roana dia roana. Mifona rakizy a. Malahelo anareo nge ho aneny e. Ndeha vadinao karakaraina tsara e. Izy ny tianao mihoatra ny zanakao fa izay efa meny tompo-fianakaviana vaovao. Aza manao an'izany rakizy a. Reninareo foana io. Mahaiza mamela heloka. Tsy laiko miatsara velatsy eo koa ianao e. Manina raha mipetraka amin'ny mahamombanao fa tsy ny zanako no alaina. Mahangina kely a. Fideo ihany izay teny avoaka. Na momba azy io a, io ndre ny tena tianay. Ampoanay amin'ny fitiavany. Dia arinareo azy zany. Tsy izay ny nanary anao fa ianao ny nanary anay. Ndao andery maman. Nanaiky izany e. Za moa tsy niteny fa naleoko nandevitra. Izy menadany ny teniteny azy teo. Izay kosa aloha ny tena hitarako Andry ity e. Nahazo vahady mihitsy nahazo Andry. Ilahy koa dia mandoka fatratra ery. Ka marina ne izany. Fa avela ho any aloha izany fa ndao hosokafa ny tia valiny analizy ity e. Eny tokoa hoe. Variana tetisika. Sokafy. Miora. Misinina. Ahoana ity? Fa manina tafita. Ilahy koa tao mampitaintena ka inona ny ao? Ka zany lazainy fa momba tsy afaka miteraka ato fa tsy ndry. Marina ve zany? Io jereo raha tsy mahatoky ahy ianao e. Ao e, tena marina. Dia zanakisa zany izy menata? Mazava ho azy zany fa namitaka tiany. Tsy matahotra an'Andriamanitra zany raha olona ka. Nahita hoe tsy niteraka izy dia nararotiny aho. Za no adala tsy naina naja ny tokantranoko. Efa vita re zany fa izay ataonao ka iveriny. Aleo aloha mankatolo-tsaina avy amin'ny tompo amin'izay anaovana azy dahy e. Za kosa aloha tafita tsy keko hoe tsy zanakao ireo dia hoe averina any amin'ireny a. Mampalahelo ilay zaza. Teo tezaintsika ato foana zany. Efa atsika ireo tafita. Efa nomeny ny tompo atsika e. Eny ary. Dia ho lazaina amin'izareo ve zany ny marina? Aleo lazaina ihany ka. Olon-dehibe ireo fa tsy zazakely intsony. Ndrasa ratsoky zareo e. Okey. Mampalahelo indray ilay vadiko. Dia ny fitahan'ny olona fotsiny hatramin'izay. Ampahirizy izy tompo ary mamondrafo ho aminy. Izay ny vaovao izy menata. Toa tsy miteny nareo menata fa mifampijery fotsiny. Ino a? Mifono izay papa sy maman.
Efa fantatra ny izany nitsy ny teny izay. Ahoana? Fa naninona kosa nareo no nanao an'izany? Ka matahotra ange izay sao dia horoahanareo ato indray e. Nafantatra ary izany tsy hanao an'izany izay e. Dia efa ela izany izao izany ny fantatrareo. Talohan'ilay izay noroahan zareo e. Fa iny rangavadineo iny izany ny tena rainareo. Enoniko. Ray tsy tia zanaka fa mampahory zanaka. Tsy mendrika ny ray e. Tsy mendrika ny antsoina hoe dada. Mafy anjeny nampahoriana iny anay tao e. Mba miangavy aza roahany izay. Efa hoe tsisy mandroka anareo izany eo. Nareo efa zanaka nomeny tompo anay. Sany mihitsy. Zanakay foana nareo ary mety ho atsanganay mihitsy aza. Na ve? Misaotra papa sy mama. Ny tompany amaly fitianareo. Sany mihitsy. Fanao inona ty ianao? Vehivavy tsy matahotra an'Andriamanitra raha izay ianao e. Te vitanao no namita ka ataona maro. Aika tsy zanaka akory izy mianada? Taitra ianao a? Tena taranakeva marina. Mpandainga sy mpamitaka. Ny anao koa izany. Resa-jaza avokoa kinolo. Resaka dokotera izany raha matoty fa tsy resa-jaza. Ay izany momba fa tsy nivadiko. Arahobaina izany. Samy aminao amin'izany a? Dia avereno aty izany ny zanakoko. Fa nga anao re? Zany ane dia tsisy. Sady izy mianada ihany koa tsy hetiverina aty aminareo zantsony e. Ataovy kely ary ahitanao azy. Toriko ianao. Alefaso raha matoty dia izay raintsika midoboka. Ianao mpamitaka sy mpanary zanaka sa zava-fitaka sy mikarakara azy? Inona izao e? Ay vita ny lahy mihitsy manafika ny vadiko aty. Ataoko inona koa izay vadiny ngamena rano io e? Ty vavanao mba fery kely a. Ka zany marina e. Tsy haiko hoe oloninona loatra rena ro reto e. Zanaka nateraka dia roahana sy ampahoriana ohatr'ireny. Ny tsy niteraka aza efa tsy fidiny. Dia aiza hoaiza amin'izay moa izany ilay mampatsembotsemboka inga? Tsisy ka. Fa aza manantena azo andreny izany tsony. Averenao ty ny zanako a. Miterara mba te hanana. Tsisy io e. Sary-bakoly tezaina raha matoty e. Nakoarina le anao tany. Ka tsy mandry mihitsy ny saiko tamin'ny fitaka nataony ahy e. Tsy mety tafita raha miady ny mpanompon'ny tompo a. Eny e. Ifonako amin'ny tompo aloha izany. Misy taratasinao marina io. Inona kity? Raha tsy sokafana ve ho fantatra izay ao anatiny? Miora, misaotra ny tompo. Misy inona? Misokatra ihany ilay orinasantsika ny ivelany. Marina hoe? Io jereo raha tsy mahatoky Andry. Dia raina Jesosy fa sady tsara izy ny mpanao ny tsara. Dia hipetraka any izany tsika. Tsy maintsy io izaiko. Dia ahoana izy menata? Etsika any zareo e. Ary inay zary ho karakaraina ihany koa ny taratasiny. Faly ery izao zareo maheno an'izany. Hitako etsy sahady. Alelo zahay vily ato. Tsy maintsy mody manaraka ny zanako androany. Tena nanenina mihitsy aloha e. Raha tonga dia hiditra foatra ny voza ny vavady izany. Malaky rakizy a. Tara volonety ngetsika e. Ho avy mama. Volona? Va ho aiza? Be kenina kory andray ny tonga. Ka ho any an-dafiko. Midira daholo amin'izay ao anaty tomobilo. Andafy ahoana? Fa mahita-nareo aiza ny zanako? Anao inona ty ianao? Mahavaly ny fanontaniako nga zany.
hipetraka any ampitan-dranomasina izay madame Tino. Ao zay. Maninona? Tsy ahavelako entinareo any ny zanako a. Efa tsy zanako atsony izay e. Efa nanaiky teo anatrehan'ny tribunal izay fa atsanga amin'ny papa sy maman ho zanany. Izy indray izao ny ray aman-dreninay ka. Izany mihitsy natositosikareo izay. Sitraponareo ihany ny te hanome zara ho an'ny hafa e. Fola rankizy a. Diso a. Aza ilozanay e. Mbola mila anareo neny. Efa tongotra mbiandakana ny anay rineny a. Tsy afaka miverina tsony. Satria mahantra fa tsy mitovy amin'ireo dia izaho no anilikile anareo a. Diso hevitra ianao e. Nataonao daholo ihany ny anton'izao. Mba nomeny tompo ihany nareo fa tsy mitovy amin'ny papa sy maman. Any ka tsy hainareo ny nanana rocher azy. Izay no mahatonga an'Andriamanitra nalazy taminareo e. Izao madama, fotoana izao izy dianao amin'ny tompo e. Miakara daholo amin'izay rankizy fa taraketo anie. Veloma ianao Tina. Sokenda aimitsako. Solavo koa ay amindry. Fa na Zanajafy azy ireo tiako foana e. Zanako e. Avereno ty zanao. Zary. Ohatra fatsitro mitokokantosindalanyitso hoe Tina hoa. Lasa ranga ianao mandeha any a. Ianao ihany izao ny antony izao. So dia voadakako tsy lera tea masom-bahoaka ty ao a. Fa za hoana. Za efa mipopopo mitady anao atraiza. Za ndray menao triny. Tsy anona nga le resaka. Zao ny zanako lasa ny olona ambongadiny. Allo andeha any koa e. Zaza mahabe problème fotsiny ianao. Satria tsy ianao minarary an'ireny a. Ndao ianao mody e. Lasa ianao a. Nga iny lalana tsy hitako. Tsy ahoako nahatory eo azy e. Lasa. Ahoana ihany amintsika reto e. Ahoana. Aza moto fanio ranga. Efa ho firy taona izay nivadintsika nefa mbola tsy niteraka ihany antsika ary tiany. Zaza mba gagako. Sady tsy tokony ho taitra amin'izany tsony koa ne ianao e. Rentsika men'Andriamanitra reny nanaovantsika azoko. Aiza izy ny amin'ny tsony. Ka taloha mbola tsy dia teraka fa zao efa maniry mba hananjanaka amin'izay ry Tina. Ka tara loatra ny fanindrinao e. Izay ngela hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafon'ny olona ny jinjainy. Ohatra fa taiza koa na izy antony an'izany. Bebaka izao ny tokony ataontsika ary laza. Izao ny rafinao indray no mahazo tombony. Mangina ka. Makarary an-dobetsy. Aje. Lobe anao ty koa ka. Isan'andro vera nga mamy foana. Tsisy masoandro miratra mihitsy. Kivya e. Tena kivya. Kivya ry Tina. Te isy antso hoe dada. Adalana ny ianao. Manenina ranga. Aza mandatsa tsony. Ndany ianao angena tsohodiny zanako. Tiono efa nio dada. Tsy dada masika be tsony ao fa masika kely fotsiny. Aza mirediredy eo e. Dana matory rehefa mamy. Aiza no ampidiko sy atsoko ny zanaka ao any an-dafy. Ka rehefa tsy atsona ody aty amin'ray izy dia aleo zany ody any amin'ray ary. Laza, adala ve ianao e? Inona? Tony ano atao hoe poizy mbola raha tsy fatatrao. Velomy Tina malalo. Raha hitanao izy ta dia mifona hono hoe Laza, avelao.
Andriamanitro, tena nataony indray migioka ilay pozim-boalavo. Laza, vonjeo re olona, vonjeo fa maty ny vadiko e. Mahafinaritra ery izany tokantrano kristianina izany a. Eno a, sambatra be izay menadamana anareo. Izay koa nge tena sambatra no meny tompo anareo menaday. Sa ahoana papa? Izay mihitsy fifaliana ny tokantrano dia hoe tsy afaka nisitraka ny zanaka naloaka ny kibo azy. Aza matahotra nareo fa mihoatra lavitra noho izany izay menaday. Tena tsy afaka kia, misaotra indrindra. Nareo ny tena isorany, na dia Zanajafy azy izay a, dia nitiavinareo toy ny zanakareo. Fa zao rakizy izay olombelona ihany. Olombelona voafetra fa Andriamanitra ilay tena raintsika ka nanolotra ny zanan'ilay tokana mba ho avitra hisolo ny fahotantsika. Izy ny tena itokio e. Atolory azy ny fonareo, ny atandrana, aza misaraka aminy na dia resegondra azy. Ataovy tena hoe izy mihitsy ny kapiten'ny fiainanareo e. Eny papa, efa Kristy Jesosy no antony havelomanay e. Efa nandraisanay lesona daholo ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainanay iny. Izany tokoa ilay hoe soa ihany nampahoriana mba hianarako ny didinao. Tianao ilay dady Andriamanitsika, tena sary-piaro amintsika izy satria tiany mba ho azy rery sika. Dia voly koa mantsy manao izay andrombahana antsika. Anio raha mipetraka aminao ny fanontaniana hoe iza ny tena rainao dia voly sy Andriamanitra. Izao ny fotoana mety manaova zafidy tsara. Fa dia voly ange ka rain'ilay nge mpangalatra, mpamitaka ary mpamono olona. Mety iza raha indray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy raha tianao ny ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa izay mandray aho izy dia omeko hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Aza mangatakandro e, aza manao ampitso maharivandro. Fa raha mbola misy fofinaina dia mibebaka ray Jesosy tompo sy mpamonjy fa tsy ho tompony ampitso aneza sy ianao e. Tsy ho tompony rehefa aveo koa. Mety iza tena ho tonga zanak'Andriamanitra fa tsy zaza sary na Zanajafy. Andramika zaho fa tsara Jehovah. Sambatra izay olona mialaka aminy. Ny fanapahan-kevitra raisinao anio dia hiantoka ny mandrakizay ianao ka aza misalasala e. Zanajafy dia ampeny ny antany Rintsoa.